Salame lary tsara bilaly mbola tsara vo avy hatrany isika dia ho any amin'ny districtany Brickaville, code postal 508. Districtany Brickaville ray amin'ireo district fito mandrafitra ny faritra Atsinanana. Ny districtany Brickaville nisan'ny commune mandrafitra azy dia 80. Fa iverenantsika aloha ny tantara. Ilay anarana hoe Brickaville dia taty aoriana vao nisy an'izany anarana zany. Inona moa no mahatonga amin'ny teny hoe taty aoriana? Rehefa miresaka Brickaville dia mifandray tanteraka amin'ny fanamboarana ny lalam-by. Tamin'ny nanao ny lalam-by TCE Tananarivo Côte Est, raha ny marimarina keo koa ny avy ao Brickaville avy makany Antananarivo, na hoe avy ao Anivorano makao Antananarivo. Rehefa nanomboka ny asa fanamboarana ny lalam-by avy tao Andovorano dia izany commandant Godard izany no chef de chefferie tao Anivorano. Le Anivorano resahana eto aloha dia le commune rurale Anivorano Est amin'izao fotoana izao eo amin'ny 7 km eo mialan'ny renivohitr'ny district, mialan'ny Brickaville zany misy an'izany Anivorano zany. Tao Anivorano misy ny chefferie, zany hoe ireo fibaikona rehetrarehetra momba ny fanamboarana ny lalam-by ka izany commandant Godard zany no lehibe tao. Sahirany commandant Godard tamin'ny fanamboarana ny lalam-by ka dia nandefa tolo-kevitra tamin'ny gouverneur général Galenie Joseph Simon fa afindra any amin'ny 13 na 14 km ambanin'ny Anivorano ihany ny terminus, zany hoe ny fifaranan'ny lalam-by zany. Nankatoavin'ny général Galenie zany tolo-kevitry commandant Godard zany ka ilay terminus vaovao no nantsona hoe Brickaville avy amin'ny hoe Charles Brica. Charles Brica ilay ingénieur frantsay nanampy be dia be ny Madagasikara tamin'ny findramam-bola na emprunt, nindram-bola tokoa mantsy tamin'ny nanao an'ilay lalam-by. Tsara marihana fa i Charles Brica dia mbola tsy taty Madagasikara mihitsy mazava loatra fa dia mbola tsy taty amin'ny faritra Atsinanana mihitsy zany Charles Brica, fa dia fahatserovana azy no nanomezana an'ilay anarana hoe Brickaville. Iverenantsika amin'izay arany hoe inona no fotoanana district an'ilay Brickaville. District Brickaville, chef-lieu du district Brickaville. Eo amin'ny iverenantsika amin'ny tantara ihany tany amin'ny province ny Andovoranto na ny province ny Betanimena. Ny Andovoranto dia le commune rurale Andovoranto amin'izao fotoana izao iny izay sady eny amoron-dranomasina izy no amin'ny sisin'ny canal de Pangalanina. Isan'ny atongavana any Andovoranto no manaraka mandeha fiarakodia dia miampita ny bakina Andavakomena na manaraka anaty rano ihany koa, manaraka an'iny ranony vohitra iny avy eo dia mitohy amin'ny ranony Aroko. Mandeha zany géographie fampahafantarana ny faritra Atsinanana zany. I Andovoranto zany no chef-lieu de province. Tamin'io Andovoranto chef-lieu de province io dia mbola tsy canton akory, zany hoe tanàna kely i Brickaville. Efa nisy tanàna ihany teo tamin'izany fotoana zany ohatran'ny hoe Ampasimanolotra, fa mbola tsy canton akory i Brickaville. Rehefa tao anatin'ny province n'Andovoranto dia nisy district anankiroa, ny district ny Fetraomby ka ny renivohitr'ny district ao Anivorano. Ny district faharoa dia district ny Mahatsara, fa ny renivohitr'ny district ny Mahatsara dia ao Mahatsara. I Mahatsara ilay commune rurale Mahatsara ambinany telo amin'izao fotoana izao io le Mahatsara resahana eto. Sahivoka vetivety aloha fa raha ho any amin'izany Mahatsara zany ianao raha vao amin'ny RN2 manaraka an'iny lalana route nationale taloha iny dia eo amin'ny 13 km, fa raha vari akaiky ampita be ary kosa dia lavidavitra vao tonga any amin'ny commune rurale Mahatsara ambinany telo. Ambinany telo azy moa dia misy ireo rano telo izay mandalo ao amin'izany commune Mahatsara izany dia ny ranony Rongaronga, dia eo ihany koa ny ranony Vohitra ary eo ny ranony Manambaro. Maneny géographie fampahafantarana ny district ny Brickaville. Efa taty aoriana vao teraka zany canton ny Brickaville zany. Nisy ihany koa nefa ny district ny Brickaville saingy fitambaran'ny Brickaville sy Anivorano
ka ny renivohitry districta dia tao Anivorano. Zany hoe mbola tsy nisy zany ny hoe districtna Brickaville manana chef lieu ao Brickaville. Rehefa nifoanana ny districta ny Fetrahongo, districta ny ny Mahatsara, nifoanana ihany koa ny districta ny Anivorano fa nafindra tany Andovoranto dia mbola nijanona canton ihany izany Brickaville izany. Rehefa taorinan'ny raharaha 1947, taona vitsivitsy taorinan'ny raharaha 1947 lay renivohitry ny districta tao Andovoranto dia nafindra tao Brickaville. Nanomboka teo zany vao lasa districta i Brickaville ary chef lieu de districta ihany koa i Brickaville. Brickaville ozy isika tany am-piandohana dia mifandray tanteraka amin'ny fanamboarana ny lalam-bia sy ny fanamboarana ny lalana antsoina hoe route de l'Est. I route de l'Est dia avy ao Mahatsara makany Antananarivo, ny route de l'Est zay lasa rigue numéro 2 taty aoriana, route d'intérêt général numéro 2, ny route d'intérêt général numéro 2 no lasa RN2, route nationale numéro 2, ary ny fiantso azy amin'izao fotoana izao dia RNP2 na ny route nationale primaire numéro 2. Avy tany Brickaville tsika tao amin'ny code postal 508, zay ny code postal ahafantarana ny Brickaville. Brickaville zay atsiarovana manokana any Charles Brick. Somby tsara amin'ny dian-tantara manaraka.